fampandrosoana atao miatraika any amin'ny vilanin'ny vahoaka, mijery ny sosialim-bahoaka ary manome vanany maolo. Mazava zay teny zay. Petraka ihany koa lay fitsinjovana manokana fa anisan'ny andry fampandrosoana zany ny aty ambanivohitra amin'ny alalan'ny fanomezana ny sosialim-bahoaka. Miatraika amin'ny vantana zao fanomezana masomboly. Fanomezana masomboly vary hitantsika tao isa 48 taty amin'ny Fokontany Soavina Alakamisy aty zao. Misy ihany koa fanomezana ny voan'anana. Misy ny fanomezana ihany koa ny tambajotra, fitamalama, ny ciment sy ny fer. Zay afahana manao barazy mitetina hatrany amin'ny 700 tapitrisa lasaka kely vita amin'ny fokon'olona ny roapahatelony zany. Mitondra ny tolo-tanana ny député miaraka amin'ny gaben'ny tanàna. Maneho ny fahavononana ny fokon'olona ka izay de vonona tokoa amin'izany fampandrosoana. Ary mampiavaka an'ity Betafo tia zany fitamalama zany dia hatrany andohany any, hatrany amin'ny 70 kilometatra zany tambajotra. Fokon'olona miasa amin'izany manome tanana ny député manao barazy sy ny général ministre ny agriculture de mizara an'ilay voan'anana araka le tenen'ny président hoe manomboka izao de ataotsika tsapa mihitsy hoe miditra amin'izay fampandrosoana zay tsika ary manome lanja tokoa ny sosialim-bahoaka. Zavatra anankiray tsara tsindrina fa ny daspa efa taty. Tam'izany de natao hoe nofinofy navitanany lahy tambajotra fitamalama aty amin'ny ilany atsinanana. Fa am'izao kosa efa ataotsika hoe 10 metra vitsivitsy sisa dia mamboly intelo indray ny avy aty. Ny masomboly efa eo am-pelantanana amin'izao fotoana efa am-pelantanany tatsaha zany ny tadiavina ho fampandrosoana aty Betafo. Ka eto zay de tambajotra ny fikambanam-behivavy zay efa ela no niady sy niasa no nomena tolo-tanana satria zay niafatra amin'ny filoham-pirenena hoe jerevo manokana reo vehivavy zay vonona hiavitra izy. Areo tolotra reo zany no anay fikambanam-behivavy zany de nitarika ezaka ho anay ny fahazaonay andreo satria ezaka zay eo amin'ny fikarakarana ny ara-tokantrano resaka fambolena de ho ataonay basy mamatena amin'ny tokantrano mihitsy zany izy ataonay hovokarinay zany le izy hoentina ho aparitaka de any tanàna ny hafa ihany koa mba ahafahany hiditra sy miara-miroso zany hoe miara-mokatra amin'ny fikambanana.